izay ny amin'ny vaovao sosialy iny fa araka ny tabaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta io ariva io dia fantatra fa ivoaka any amin'ny volana jolay sy septambra 724 andro vola vaovao atotan'ny fanjakana iova endrika moa ny ariary zato ka hatramin'ny ray alina ariary ary isy ihany koa ny roa alina ariary mitambatra mbola manakery hatramin'ny faran'ny fivoahan'ny tetim-panjakana manaraka moa ireo volana tota ny 3 sy 4 sy ny 4 sy 4 zany hoe ireo vola ampiasaina amin'izao fotoana izao izay ny mahakasika ny vaovao iny fa mbola mitohy ary mitana ny sainy maro ankehitriny ny Rara Claudine Razaimamonjy mipetraka ny fanontaniana hoe itoy ve ny fanenjehana sa ho verimaina fotsiny ny etsika efa notondo saina mitondra fanazavana mikasika ny toy ny raharaha indrindra ny ministry ny fitsarana Andriamseza Charles. Nanome toky ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Andriamseza Charles fa tsy maintsy afara amin'ny fampiakarana any amin'ny fitsarana ny Rara Claudine Razaimamonjy. Io no nivohitra raha ndresaka tamin'ny mpanao gazety ny ministra nandritra ny fanatrehan'ny lanonana teny amin'ny hifonjana Tanimora. Rara Claudine manara-dalàna hatramin'ny farany ary tsy maintsy ny afara fitsarana zany mampitovy izay iny zany dia dokotera no mitsabo azy ao amin'ny ahoana ahoana fa ny tempo ny hoarahantsika tsapa sy andavany ny Rara Claudine. Amin'ireo vafonja miisa 203 ao amin'ny fonjana Tanimora amin'izao fotoana izao dia 10 no efa voatsara. Nanome baiko ny ministry ny fitsarana Andriamseza Charles raha nahen'ny fangatahan'ireo fa tokony hafainganana ny fitsarana ho an'ireo izay tsy mbola nandalo tamin'izany ary hosoniavina aingana kosa ny hifahafahana vonjomaika ho an'ireo izay mendrika. Misy karazany telo mantsy ny procédure mody misy le procédure de citation directe io zany tsisy misazy fa misy ny procédure d'information sommaire zany hoe aty amin'ny parquet zany amin'ny procureur zany miditra ponja raha ohatra izy flagrant délit herinandro iny tena tsara farafahelany tapa-bolana fa herinandro tena tsara tonga dia eny eo zany ny valiny. Raha ohatra izy information sommaire tsotra dia ao anatin'ny 3 volana tsy maintsy ny tsara le olona dia eny eo zany ny valiny. Raha ohatra izy mandeha instruction préparatoire kosa dia iny izy no elaela satria misy eloka tsy maintsy mandeha instruction préparatoire ohatra hoe mamonolona sy ny zavatra crime rehetrarehetra zany tsy maintsy mandeha instruction préparatoire. Instruction préparatoire izy dia iny ny amam-bolana maromaro ary ao ihany koa zany ny dossier iray mety misy olona mandositra dia rehefa misy olona mandositra dia iny koa no maela an'ilay fotoam-pitsarana fa dia araka ny teny teo izahana araka azo atao mampalaky azy fa zany efa manamafy fa efa misy ezaka lehibe ny ataon'ireo mpitsara ireo amin'ny fanafainganana ny fitsarana iny reto ary raha norme zany efa manaraka norme internationale tsika amin'ny pourcentage. Izy io zany misy demande ataon'ny zareo liberté conditionnelle dia misy fepetra tokony arahana dia ho vérifien'ny technicien zay dia atao hoe herinandro eo alohan'ny 26 juin tokony isy maromaro mihazo. Mahakasika ireo voafonja manerana Madagasikara ity baiko nomen'ny ministry ny fitsarana ity.